Centre Madagascar dia izy ity ivitoerana centre social aroka no manarana teo aloha novaina ho centre Madagascar izy amin'izao fotoana satria izy dia ivitoerana famokozana fiofanana sy fikarohana ho an'ny programme santé et famille zany dia tena hoe mampirisika sy mampiroborobo ny soatoavina tsara fototra ho an'ny tanora ary ihany koa mampahafantatra azy ireo hoe tena eo anivon'ny fianakaviana izy ihany koa afaka manao loharano-kafaliana ho an'ny fianakaviana sy mampisy fanantenana moa zany ny fianakaviana misy azy arak'izay beda be ny zavatra azon'ny programme santé et famille omena ny tanora misy fiofanana conférence toy ny ataontsika ohatran'izao mety misy ny fiarahan-dalana manokana ho an'ny tanora moa zany izay raisina entona amin'ny alalan'ny page Facebook dia misy ihany koa ny fandarana amin'ny radio fa omeko ny toeram-pafé zany anoka ny lasinika voalohany araka lazaintsika teo hoe mila zainy tena Andriamanitra momba ny tanora Jesosy Kristy velona mandrakizay ianareo no ankehitriny Andriamanitra zay zany hoe tena mitsika filazana ny momba ny hoe tsy mitsinona tsy dia mendrika loatra mbola kely mitavozavozo tsy ampihery tsy matotra akoriny ilay tanora kanefa dia novidian'Andriamanitra. Anisan'ny toetra mampiavaka an'Andriamanitra izay fomba fijeriny izay tovozona ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny hevitra izay zaraina asany no atao ary heviny no ampanjakaina antsoina hoe tanora mandrakizay izay sahy manolotra ny fony ho an'ny hafa fo izay mirey mpitiavana ny fo izay araka ny Kristy tsy miangatra ao amin'io toko voalohany io zany ilay hoe ahoana ny fanampiana amin'ny tanora amin'ny fampiarana izany eto amintsika dia vezina amin'ilay hoe entanina ny tanora mba ahay andanjalanja amin'izay rehetra ataony. Dia l'Assemblée nationale d'Anglikry dia tao anatin'izay moa zany no nahitana sy nahatsapana hoe mila antsika tanora ny fiangonana dia tamin'izay koa no nandehanana lalinalina kokoa sy nandalinana ny fiainan'ny tanora tao anatin'ny fiangonana katolika dia izay ngamba no tiako ifampizarana amintsika eto ny synode dia tsy document, c'est pas un document ni un assemblée fa un chemin qui touche l'église entière zany hoe fiarahana mizotra amin'ny lalana anankiray fifaneraserana isan'andro fiaraham-bavaka isan'andro fanaovana pelerinage isan'andro dia izay ny atao hoe synode fa tsy boky akory ny synode i Kristy tao anatin'ny fahatanorana ary niaina hatrany ny fahatanorana nandritry ny androm-piainana isika tanora amin'izao no fiangonana velona zany hoe isika tanora ankehitriny no antsoina hoe fiangonana. Vous n'êtes pas le futur, mais aujourd'hui zany hoe tsy miandry antsika rahatr'izay ny fiangonana fa amin'izao ankehitriny izao dia fa mila antsika ny fiangonana isika tanora no mpitondra zany hoe leader mpitotsaka an-tsehatra moa zany dia mpitondra sy andrasan'ny fiangonana hitondra androany ankehitriny sy rahatr'izay raha isika tanora no tsy mihetsika dia lasa matoritory ny fiangonana io mila manana ny fijery tany aoriana tsy adino izay rehetra efa natao fa tohizana ao amintsika. Nous sommes engagés
à être le protagoniste d'une seule église, en sortie sur le chemin du travail en commun, en marchant côte à côte, tout est question de communication, ça doit ou médical ou la dia izay angambany tsy ovaviko tsony ny any ambady fa afaka ifampizarana amintsika ihany zany rehefa avy eo dia izay angambany entiko amaranana ny fandraisako anjara amin'ity androany ity soyez qui vous êtes et soyez bien. Ny voaresaky ny Kristus vivita amin'ny chapitre 7 ny tondrana pastoral izy dia endrika synodale. Zay synodale zay na hoe synode dia avy amin'ny teny grika anankiroa syn zay midika hoe together miaraka sy ny hoe hodos chemin roads ka ny hoe synode dia miaraka eo amin'ny lalana ka na dia maika tahaka ny ahoana azy ianao tsy maintsy eo miaraka zay ny synode tsisy hoe lasa aloha tsisy hoe lasa fary fa miaraka ary zay no any an-tanana avy amin'ity Kristus vivita hoe mba hisy tena hoe alive tena hoe fiainana dia aleo tsika hiaraka amin'ireny sehatra maro samihafa ireny titarian'ity documentsika ity hoe mba omena ny tanora hamelondelomany hivelarany ilay afo izay fa velona tao amin'izay dia lay faniriana ao amin'ilay tanora mba handray anjara amin'ny fampitana afo tsy akinona fotsiny amin'ny accompagnateur izy fa lay accompagner rehefa mba mahatsapa hoe nahazo hafanana hafanam-po velona tanteraka atao aminy ilay Kristy izay ny ao an-tany dia manjary indray no manao ministère hitory amin'ny Kristy zay ny volazato hoe ho missionnaire lay missionnaire voaresaka eto dia olona hitondra an'izay afo izay ho any amin'ny afo dia mamerina fisaorana anazy telo ihany koa i Père Serge, Père Parfait ary Mademoiselle Sophie